eto ny Tsiansiha commune aty amin'ny district Toliara faharoa Isamaraina tahaka izao ny fakanany rano ao anaty vovo. Kahit ahafahana hambang mangenty azy si Zaka. Si Zaka tany mangenty azy. Hey, mamparary ang tuy. Enggak na. Si Zaka rasa pagkatula manggib-dadek. Latsimalan sa kafe ab sa tiyensya. Uluro pa mo na kilimbias din nanin. Yaitseng ray ako ray kita. Si Zaka gumbas. Manahirana ny rano aty an-toerana, efa tsy lavitry ny androany misy atsika. Rano maloto, saingy tsy maintsy sotroina ho an'ireto mponina ireto. Rano mandeha kabe zahay zao rano andesinay reto farany maharitsy androano no rampitso zany fa ravo de zany nitadiavinay rano fa laha afaka ny misy ny rano tsy mangalaky rano an-tanà aty rahay tonga de rano avao lantegna mandeha 7 heures tegna mety 9 heures avy fa laha misy raha ataontegna 11 heures avy. Aty ihany koa anefa ny mety hisy ny ho avy ny fisian'ilay tetikasa lehibe fitrandrahana fasimainty, fitrandrahana izay tsy maintsy ilana rano. Taorian'ny fandalinana nataon'ny mpitrandraka 900 ka hatramin'ny 504 metatra toratelo isan'ora no rano tsy maintsy ilaina amin'ireo lavaka telo nanaovana fanandramana. Izany hoe 5 alina ka hatramin'ny 7 alina metatra toratelo isan'andro. 800 mètres cubes par heure angamba tsy lasaka an'izay le rano ampiasaindry zareo. De hoy izy ny aty rehefa sahirana rano sotroana de ahoana ty rano ty de hoe eau de profondeur fa tsy nampifertiky. Raha ny fahalalako ny système d'infiltration rano ekeko fa misy le eau de profondeur fa ny hiakaran'io ve ny circulation ny rano ao anatiny ao de ahoana tsy havoatosy amiko zany karazana hoe hoentina mamitaka. Opinion personnelle ty hoentina mamitaka ny malagasy ny fitenenana hoe tsy mandoto rano io na tsy mitoshe le rano satria système io forme système zavatra rehetrarehetra manomboe ty ambony tany mandrapahatonga ary ambany ary ka raha misy élément ray voakitika dia tsy maintsy na direct na indirect voatoshe le ary ambany ary. Ka zaho zany mahita hoe karazana hoentina mamitaka tonga de mahitsy hoe mamitaka le teratany malagasy io zavatra io fa mampanontany hoe fa maninona ny tompona andraikitra mpanao validation io zavatra io no manaiky ny zavatra raha io nefa hita hoe tsy maintsy hisy impact négatif io. Singa tsy afa-misaraka amin'ny zava-mananaina ny rano, ny toetany no mamaritra ny tahapisian'ny rano eo amin'ny toerana iray. Fasika ny toetany aty an-toerana, fasika izay zary fandalovan'ny rano fotsiny mankany ambanin'ny tany, any izy no tena mitoetra. Zay moa caractéristique ny région hydrographique ny faritra atsimo zay amin'ny fotoanany misy orana de feno rano ary mety ho tondraka misy ny ara ny rano fa amin'ny fotoana maina indray de tsy misy rano mihitsy ny tetezana sy ny andalovana reny ny tena marina zany
ny caractéristique géologique ny faritra atsimo manana caractéristique chablonneux angamba ny tena mahalaza azy zany hoe mora mitsika ny ambany le rano dikan'izay ny rano aty ambony rehetrarehetra zany dia izay le hitatsika amin'ny rano any ambany fa mandrapatonga azy any amin'ny toerana stable any ambany ataontsika hoe nappe phréatique dia mandalo karazana filtre naturel maromaro izay no mahatonga le rano any ambany tany tsaratsara kokoa ny qualitény par rapport amin'ny rano aty ambony tany zany hoe raha ny tena izy zany misy fampiankinany ny rano aty ambony tany sy ny rano any ambany tany. Aty atsimo voalaza fa saro-drano pirofo ny fisian'ny reto ala maika ireto atony misy ny fitrandrahana tao. Misy rano ao rano be ao satria ao moa voakasiky ny le raha iaby io agnatin'ny commune ato fokotany rano be io zany zay maha rano be azy io misy rano ao misy laka misy fia ao misy vondro misy bararata agnatin'ny rano ao iaby io avao le toetrandro ndraindraiky tsika hanany zao mbo tsy mitrandraka raha zao fa sahiragna rano be ao aloha satria vao ranonora teo zao nanovo rano koa mahamaro azy tsy vao maika vasa mitrandraka vao maika loza laha koa tsika mitrandraka hay rano raha hosintsifindraha zao magnagny aby koa tsy hisy gn'andrano be ao fa io zany nisy fangatahana ataon'ny fokon'olo iaby am'le rano ampiasandrozy fa rozy tsy hangalaky rano andrano be ao fa misy poy manokany zany nataondrozy mba agnaty alambao hagnadiova le fasiky mainty hoy rozy zay gny nataondreo ha misy rano agny saiko na maromaro agny zay raha zay fa mbo tsy mivoa reo poy reo fa mbo mijano amizao aby mahazondrozy mbo tsy mitrandraka eo ka de mbo mipetraky reo poy reo anany zao fa gny fiantraikana amizay tsy haintegna le rano baka aminay toy na vovonay reto hostonony any na io reny rano andoha rano mamy avao tsy haintegna na hostonony any. Reny rano ato amin'ny tohadrano manombo no mamatsy rano ny filan'ny tantsaha eo amin'ny fambolena sy fiompiana taony ilainy commune Tsiansia Saint-Kily Malinaka mpifanila Bodorindrina izay zara fa ampy. Rano manombo ty zany sady ambolena izy no sotroina amin'ny olombelona sy biby ompiana. Izy ty manko natao saika ho nikasaina vary nefa be loatra ny belaratany ato de balahazo tsako fa indrindra fa ny coton hasy zay zao zavatra ambolena ety amizao ka ary amizao fotoana zao fotoana maha crise rano de io manombo ty zany eo amin'ny 5420 zao tena tratrany malalaka fa amizao fotoana zao izy sy nohony tsy fampiandrano de sy maintsy mivaky roa manao rotation fotsiny zay ny fiaignany gnato hatramizao. Eo anatrehan'ny fitrandrahana fasimaintsy izay ho avy io manahany amin'ny mety hanampitrotraky io tsy fahampiny rano io ny ponina ty andoerana. Ty votsakora nefa tsy de ampy efa mihalana raha maina ary le rano le koaiza ny olombelona sotro rano aiza koaiza ny biby fiompy hahita rano aiza de manaraka an'izay hoe koaiza hiaina amin'ina reo biby sy zava-maniry zay manodidina azy. Manahy avao aloha zahay amin'ny hoavin'ny taranakay mikasiky ny filière science satria mety hitondra fahaisana amin'ny rano mety hitondra amin'ny amin'ny tontolo iainana mety hanimba raha maro aloha raha tantarany reo havanay baka toy nandalina fianara reo aloha zay fahitanay azy. Mahakasika rano zay ino ny tena ho atahoranareo? Atahoranay haritsy rano zay ny tena mampanahinay any. La io manahaka raha resafitsika zao ripaky oaly eo mihena koa le loha rano ihany satria tsy misy mandomando moa mba hiterahany rano tsy misy zay zany manahaky ny rano fambolea zao mbo azo lazaina hoe mbo tsy tena ampy soa le rano fanoraha voly. Ho an'ny orinasa hitrandraka tsy misy atahorana ny filany rano izay ilain'izy ireo efa nisy ny fanadiadiana natao. Le fampiasana rano zany dia efa nisy fikarohana natao zany mikasika an'io fa ny filière science zany tsy mikasika ny rano en surface mihitsy fa ny rano any ambany tany lavitra be any zany no
hitandrahana zany hoe raha misy miteny hoe toralasany hanapitra ny rano aty aminay aty tsy marina zany fa mahalalaka tsara ao ny sita misy an'li zany naona recherche hijerevana hoe aizaka ny angalana rano fa rano zany any ambany tany lavitra any zany any amin'ny vatohara any ambany any zany angalana anazy fa tsy rano aty amin'ny rote surface ohatra ny fitentsika hoe manitona rano toralasany dia tsisy rano tsony aty aminay diso tanteraka zany fa any no anaovana azy any tany lavitra any zany dia fa nisy étude betsaka natao ka zay aby iny ao anatin'le étude d'impact environnemental et social le zay zao ary zako nareo fa ny équipe noel io zao tsy maintsy hijery an'izany daholo hoe tena nanao fikarohana tsara ny toralasany dia aiza marina ny rano alainy fa sao dia handritra ny rano manodidina zany fa tsy mandritra ny rano manodidina misy ary ny fitsandrana io tsy mampiasa rano be fa rano kely fotsiny ary le rano sotomony avao zany dia verina any amin'ny tany any satria rehefa hitanao rehefa manao séparation n'le fasika manao dia le rano io zany miverina any amin'ny tany io zany karaha ny cercle fermé zany cycle fermé zany izy dia manivana dia miverina any amin'ny tany any zany rano donc tsy misy firetraka amin'ny rano zany fitrandrahana io. Ny fanadiadiana momba ny tontolo iainana aroson'ny orinasa eny anivon'ny ONS isa no andrasana amin'ny fahazondalana herisoana amin'ny fitrandrahana izay hiteraka asa ho an'ny mponina aty an-toerana. Araky ny lalàna ny aty ambony antsika mpiaro ny tontolo iainana ary ny ao ambany tany any service any mine any ministère ny mine zany ka tsy ho azo sakanana ny développement zay ataony Toliara Sandy fa kosa mila marimaritra iraisana atsika zany mba tsy hahasimba ny tontolo iainana ary hahazahoana an'le vokatra avy ao anaty tany. Any amin'ny tompon'andraikitra mpanome fahazondalana araka izany ny fanapahana vola miditra ho an'ny mponina sy fanjakana ve sa fijerena lavitra ho an'ny hoavin'ny zava-mananaina miankina amin'ny rano aty an-toerana. Fitrandrahana izay atao ao anatin'ny velarantany 10,000 hektara ao anatin'ny 7 taona.